Soratra masina ho an'ny mpianakavy. Fandaharan'ny radio vaovao maso totosain'ny mpanoko vavin'Andriamanitra Marthe Hervé. Hoanay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana so an'ny zanak'ondry ny dera sy ny saotra sy ny ajary ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Hianatra ny tenin'ny tompo isika, raha ny saintsika fotsiny dia tsy hahatakatra izany. Andeha hangataka ny fanahy masina isika hiasa ao anatintsika, hivavaka isika. Ry tomponay sy Andriamanitra ay mpanjakanay, indreto izahay midera sy mankasitraka ary mankalaza sy manome voninahitra anao ny tahinao anay tao anatin'izay alina izay ary anomezanao fotoana indray amin'izao maraina izao hianatra ny teninao miaraka amin'ny famindram-ponao vaovao. Misaotra ry tompo tsara indrindra, mangataka aminao ary izahay miasa indray ato anatinay, fa indreto izahay ny anao ny sitraponao no sitrakay, miasa ao anatinay ka feno hoe ny fanano masina izahay, ary diovy amin'ny rano Jesosy Kristy ho afaka amin'izay rehetra tsy ankasitrahanao. Ianao mihitsy no anjaka ao anatin'ny fonay, eo amin'ny fiainanay, ahatonga anay olona araka ny fonao izay anao ny sitraponao rehetra. Fa ny anao ny sitraponao Andriamanitro no sitrakay. Apetraka aminao ary zao fotoana izao ho eo ambany fitarihan'ny fananao masina, ary anjakanao tanteraka ka andraisanay izay tianao ampitaina aminay, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.
Tsisy vina amintsika ny tarika andria manatoanina ny tenanikalo izay hira mitondra lohateny hoe tompo malalo izay fakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korintianina voalohany toko 7:7 hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza misy mamita tena raha misy eo aminareo manao azo hoendry amin'izao tontolo izao, aoka ho adala izy mba hoendry. Fa ny fahendreny izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe ny hafetseny miendry ihany no entiny misambotra azy. Ary indray Jehovah ny mahalala ny hevitry ny endry fa zava-pony izany. Ka dia aza misy manao olona ho reharehany. Fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly na Apolosy na Kefasy na zao tontolo izao, na fiainana na fahafatesana na ny zavatra kehitriny na ny zavatra ho avy, dia anareo zany rehetra zany. Ary anareo any Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Ray Masina mana Masina nay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Si fanaita kana pitsutra ni sandrinao mamunzi ai na meli mafia ni tafiutra kasakiana futra trai ni unzani famuza deindrana Jesu si fanaita kana pitsutra ni sandrinao mamunzi ai sufatewe nao Jesu malalo alufaku vatula
ianao rasendra tojolany ianao omehoany Jeso ny entanao ny aiae ny aretinao hositraniny hoanao indrindrako no irako mba hampahery anao rasendra tojolany ianao omehoany Jeso ny entanao ny aiae ny aretinao hositraniny sofateo enao Jeso malalo fialofako vatolampiko sy heriway tsy anatahotra ny foko satria eo enao mpiaro tsy mandao sofateo enao Jeso malalo fialofako vatolampiko sy heriway tsy anatahotra ny foko satria eo enao mpiaro tsy dia tsy izovina amintsika ny feo mangany mialy rakoto mamontsy tao anatin'izay irany mitondra ny lohateny hoe sofa teo ianao izay mampahery antsika rehetra izay manomboka amin'ny fampitandremana ny teny izay hitantsika novakiana tamintsika teo Korintianina voalohany toko 7 andininy 7:20 aza misy mamita tena zay no zavatra ambara aza misy mamita tena fa amin'izao vanim-potoana dia avintsika izao tokoa dia abetsaka ny mamita tena ary tena ho antsika amin'izao vanim-potoana izao indrindra izao tenin'Andriamanitra izao diso ny fieritreretan'ny olona sasany manao hoe ho an'ny taloha no nanoratana izao ho antsika malagasy la izy satria natao amin'ny teny malagasy ary ho antsika amin'izao ankehitriny izao matoa nataon'Andriamanitra ho vakitsika ary indrindra ho asy ianao izay miaino izao onjam-peo izao ankehitriny matetika dia mieritreritra ny hafa foantsika hoe ho an'ny anina izay fa ny tena marina dia tsy diso adresy Andriamanitra raha miteny ankehitriny amintsika hoe aza misy mamita tena io tena tsika io mantsy ilaina dinihana mandrakariva ny momba azy satria soton'ny Satana ho amin'ny fahavarianana mandrakariva isika ka tsy mahatsiaro akory izay asitsika ny tongotsika entiny mandeha dia zatra mandeha iny tongotra iny dia mandeha amin'ny tsy fale ary dia araka ny fitenin'ny Tolo hoe kenda voadony aranoatra amin'izao vanim-potoana mahabe dia be mampirongatra ny fitombon'ny fiangonana izao fa dia tena enjana ohatra ny enjana izay teniko hoe mampirongatra izay satria
ny mahatonga mampiasa an'izay teny izay dia izao, tsy tena fiangonana araka ny sitrapon'Andriamanitra ny maro izay mirongatra, fa fiangonana misintona ny maro hiala amin'ny Jesosy Kristy, ary dia aretina mirongatra izany zavatra izany, aretina mirongatra, manam-pirofo fa tena efa akaiky ny farany. Ny zava-misy dia manan-tenany maro fa mivavaka, tena mivavaka, nefa ny tsy fantany dia hoe ao anatin'ity fivavahana itsofoany mihamana lavitra ny Jesosy Kristy izy. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny aza misy mamita tena. Amin'izao vanim-potoana tiavintsika izao, raha napetrak'Andriamanitra ny teniny, raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko hoy izy. Jaona 4:12, Andininy 5:12. Ny lalina dia izao, tsy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra no imasony ny maro, fa misy aza ny manao hoe vonoy ny didin'Andriamanitra. Tsy laina tsony zany hoy ny sasany, nefa dia mirohatra ihany ny olona manaraka azy. Dia inona ny ilaina? Ny zavatra hafa, fa ny didin'Andriamanitra tsy ekena. Izany mahatonga ny sasany miteny hoe tandremo fa raha mitaingina Toyota nareo lasa ny devoly. Eritrereto, tena zavatra hafa mihitsy, tsy mba ny zavatra teneniny tenin'Andriamanitra no toriny aminao, fa ahodiny ny saina dia mitebiteby ianao, Toyota le nandehanako tariko, loza, kanefa famitahana taon'ny devoly zany, ampahatonga anao hibrika izy amin'io misitona anao mora fotsiny, irona any amin'ny fitsangatsangana. Aza misy mamita tena, ry havana, miambena ary mitandrema. Ndrao tsy hitanao akory, efa mivoana ny lalana nalehanao, efa diso lalana ianao, mila miverina amin'ny fitiavana voalohany ianao, araka ilay tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Apokalipsy 2:4 hatramin'ny 5. Hoy ny fivaky ny teny manao hoe kanefa mana teny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka amindra ny fanaovan-jironao, hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Ry havana malala, mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra, mampiambina antsika ny tenin'Andriamanitra, araka ny teniny atao amin'ny Petera 1:5 manao hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona miherona mitady sy arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa zany fahoriana izany dia manjo ny rahalahanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ry havana, Petera 1:5 no ny tenenan'Andriamanitra izany. Ny tena ataony devoly dia mampibirioka antsika tsy hipetraka amin'ilay fitiavana voalohany,
Indray maka izay a fiaraha misakafo dia nisy kristianina daholo ny teo hoe somary taitra ihany nahitany hoe avy hatrany dia nihinana le namana anankiray mbola tsy nivavaka akory de gaga zay de ohatrany amin'ny mahampinamana de miteny tsotra fotsiny ary ngaya efa nivavaka ianao de hoy ny navaliny fa nganareo mivavaka zany ny anay rehefa mihinana tonga de amin'ny anaran'i Jesosy de vita, amin'ny anaran'i Jesosy de vita ny anay de tsy mivavaka nareo zay ny anay amin'ny anaran'i Jesosy tonga de mihinanako varina eo foana ianao lozanao mivavaka eo laniny saka ny sakafo andray nefa dia kristianina tsy manana fotoana ntsony ivavahana araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany ry havana marina tokoa fa na inona na inona ataontsika dia tokony ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy dia nampianatra antsika tahaka izay hitantsika ao Jaona 5 Jaona 5 ao amin'ny andininy 10:1 fa hoy Jesosy asovy mipetraka ny olona ary nisy ahatra be teo ka de nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany de nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisotra de nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana izy ary ny hazan-drano koa arak'izay nilaingy rehefa izara ny mofo ny tompo alohan'ny hinanan'ny olona dia nivavaka aloha nisotra n'Andriamanitra zay vao nizara izany ary de hoy ny teniny ato amin'ny Jaona 3:10 andininy 5:10 manao hoe fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo, fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Asain'Andriamanitra mianatra an'izany tsika ka raha izay ny fomba ny Jesosy Kristy tompontsika misaotra aloha vao mihinana inona fotsiny mampanara-dia ny Kristy atsika raha tsy nahavatra ny sotra n'Andriamanitra akory isika alohan'ny isakafoanana moa tsy efa nitenenin'i Jesosy va ao amin'ny Luka 5:1 no hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Noho izany tokony ataontsika kristianina izany fa mandrakariva dia ataony devoly zay ahatonga antsika tsy hivavaka intsony de zay formule zay raki-peo aingana indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. De izay zany ve no nampianarin'ny tompo mila miverina amin'ny fitiavana voalohany sika tena mivavaka mahay mankasitraka an'Andriamanitra hoy ny teny ao amin'ny Jaona 4 andininy 13:7 fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka amin'ny ho tahaka izany. Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika tsirairay hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tian'Andriamanitra isika hivavaka. Neny sasany aza moa dia tena ozy izy hoe izy tsy mivavaka intsony fa dia manatena fotsiny ny hoe fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ka
fantatr'Andriamanitra. Noho izany tsy mila mivavaka intsony izy. Ary te betsaka zany le kristianina nisy taloha na fanafo, fa amin'izao tsika miteny zao tsy miditra am-piangonana zany, tsy mivavaka zany intsony, be asa be, tahian'Andriamanitra hono izy ao anatin'ny asany tsinona, de tsy mivavaka intsony, tsy manana fotoana amin'izany intsony. De adino ilay fiarahana, na de mitenin'ny tompo hoe aza manadino ny fiarahana miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Aoka ovakiko tsara ny Hébreu 10:5-20 hoy ny vaky ny teny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika, satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Teny ambanivohitra ho androany, tsara be ny andro, ay mo fararano indray. Eny ambanivohitra eny lasalasa teo ny saiko, asa foana fa tsy haiko ny foy indray. Fa tsy arovako anao, vonisika niara ny tory, feno hafanampo niara ny hira, taona vitsy lasy izay. Sangitona elina tsy nateza taminao, lasenao ho sarotra fianazao. Amin'izao fotoana izao e aizano ahitananao, sasatrano manotany miandry anao. Tsy malala fa ny eno izao, lavitra rahenao tena lavitra iny fiangonan'iny, mbola matatidy anao. Ny fikirana fahiny mbola misy miakony ao, zay rehetra mo resakaizanao, mbola avoko tsy mifandao. Amin'izao fotoana izao e aizano ahitananao, sasatrano manotany miandry anao. Tsisy malala fa ny eno zao, lavitra ray anao e tena lavitra iny fiangonan'iny, mbola matadidy anao. Ny fikirana fahiny mbola misy miakony ao, zay rehetra mo resakaizanao, mbola avoko tsy mifandao. Atolotra manokana ireo rehetra nandalo tao amin'ny UGBM, Union des groupes publics de Madagascar, Zaire. Aptaonao avy atoka velonaina, katahiny ilaina hary mamitsika. Isika jiaby hotozana tenaina, kotafarany takizay lasay. Zay anakany ariva makitaraina, miamonjena ny fanahina jovely. Sanatry izany ka izy alamaina, fomba mifony anao nazanaza miery. Rayo ao aminao mapetsaka inona mananine, meoazy ny fovavaho foazy amizay ibebakize. Jeso vao izy re tapafapsa
Gise Dendeu Sufiante Nyafatina Awanatumangide Fana Imasino Nidena Mabufa Javela Javela Amsao Agetishao Nidina Fazanyangero La 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 tarika Victor Andrebololona no mitsiaro iny hira mitondra roateny hoe aiza ianao iny. Raha ohatra isika ka tsy afaka tonga ao amin'ny fikambanana anankiray nefa isika mitoetra ao amin'ny tompo, mety atsy amin'ny fanompoana atsy ao amin'ny tompo ihantsika izay, fa aza misy mamita tena. Raha toy isika ka tsy afaka intsony manompo an'Andriamanitra, tsy afaka tsony manompo an'Andriamanitra fa variana amin'ny fitediavam-bola, mila mieritreritra ihany isika tsirairay, mila mieritreritra ihany isika tsirairay. Eo anatrehan'izay hira nentin'ny tarika Victor Andrebololona izay, aza misy mamita tena hoy ny tenin'Andriamanitra, aza misy mamita tena araka ny tenin'ny tompo izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena. Mateo 4:17 izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena. Ka tandremo ry havana, fandrao dia ny taloha ihany tsika ny tena nafana fo. Andeha ataoko hoe hitantara isika hoe taloha zay voatetinay daholo ny faritra rehetrarehetra tarisy tatsia nitoriana ny filazantsara. Taloha zay na vita nandeha tongotra toy izao nitory filazantsara. Taloha zay nanao an'izao sy izao teo amin'ny fitoriana filazantsara. Raha izay ny taloha, ahoana ny ankehitriny? Aza misy mamita tena fa izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena. Ekeko mihitsy fa tsy mitovy ny herinao raha efa antitra ianao ankehitriny. Tsy afaka ny hoe avita andeha hiazakazaka tahaka ny taloha, amonjy atsy dia amonjy ero dia amonjy atsy. Saingy izao, inona kosa no ataonao amin'izao ankehitriny izao? Miantso anao ny tompo, miantso anao andinika ny tenanao. Aza misy mamita tena, tsy ny fiainanao teo aloha fotsiny no jerena, fa mandra-piavin'ny tompo. Manahoana ianao? Manahoana ny fahasalamany ny fanahinao? Move mbola an'ny tompo ihany ianao? Mila mandinika ny tenantsika isika, ary dia hoy ny teny izay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:13 manao hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Iza ao toetra ny tenanareo. Mila mandiny tena isika ry havana, mila mandiny tena isika. Manahoana?
ny fanarahantsika ny tompo amin'izao ankehitriny izao. Tena manara-dia ny tompo ve isika? Tena manao ny sitrapon'Andriamanitra ve isika? Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana anareo na tsy, aza misy mamita tena. Tsy ampy zany ny hoe zange vavake de izay, fa evero mihitsy izay ataonao. Tena manao ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao? Tena manao ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao? Evero ny fiantson'Andriamanitra anao. Aza misy mamita tena. Misy ndray ny sasany ao anatin'ny aktivité be, tena tsy miato mihitsy, tena tsy miato. Maraina pahalony andro, vonjena ny atsika, vonjena ny roa, hoy ny fitenin'ny olona zay hoe vonjena daholo babaiso lovohatra. Kanefa ny lalina de izao, ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mampalahelo. Fa ny fahotany afindrafindrao tsy azo avela, tsy azo ny avela. Miantso anao ny tompo, hiala amin'ny fahotana, satria zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Amin'izao vanim-potoana dia avintsika izao, mirongatra ny faratsiana, satria maro ireo atokom-pivavahana zay mitarika anao hidera n'Andriamanitra sika, nefa miaraka amin'ny filomanosana ao anatin'ny fahotana, miaraka amin'ny filomanosana ao anatin'ny fahotana. Mahafinaritra fotsiny ny fiarahana mihira, ndray mahay mampiara-peo ery, kanefa ny fo tsy ao amin'izay ambarany vava, fampitary-bato vilam-bava ihany. Tsy iainana lay sitrapon'Andriamanitra ary tarihana ny olona, ary efa injay anoty izy mampiasa ny lainga ohatra, ndray tsika ny ao ambany fahasoavany, de izay no hitarihana ny olona mahazo mangalatra, mahazo mandainga, mahazo mijangajanga, mahazo miteniteny foana, mahazo miteny ratsy, etsetra etsetra, mahazo manompo sampy ambany fahasoavana, mahazo mihinana zao zava-tsy fihinana rehetrarehetra izao, satria hony ao ambany fahasoavana. Aza misy mamita tena, aza misy mamita tena, ry havana malala. Mila miambina isika, ho fantatsika mandrakariva, sy ho tsarovatsika ny fa zay tsy manam-pahamasinana de tsy ahita ny tompo. Zay tsy manam-pahamasinana de tsy ahita ny tompo. Hebreo 12:4, zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo.
Ka inona no ahitantsika ny tompo raha ohatra tsika ka milomano ao anatin'ny fahotana? Ny fahasoavana izay raisitsika amin'Andriamanitra dia mitaona antsika tena anao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy anao adaladala na hoentintsika any amin'ny fotaka mandrevo. Tsy ahivoko aminao ny teny izay voasoratra tao amin'ny Romanina 12. Romanina 12. Zao ny vaky ny teny ato amin'ny 9:7 hatramin'ny 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa amavoinao ny haren'ny famirapanahany sy ny fandeferany ary ny faharompony, satria tsy fantatrao fa ny amorapanahanaandriamanitra dia mitaona anao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra, zay amaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana, dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny hoan'ny tenany ihany kosa, sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana, eny fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Izany tenin'Andriamanitra izany, tokony azontsika tsara ny ambarany, tokony tahakantsika tsara, fa ny miaina ao ambany fahasoavana dia tsy midika akory hoe mahazo manoty ianao, fa ny olona izay miaina ao ambany fahasoavana ka mandray ny fahasoavan'Andriamanitra dia mankahala ny ota rehetra. Ary dia hoy ny teny izay voasoratra ato amin'ny Jaonina 1:5-9 manao hoe, fantatsika fa zay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa zay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mipasika azy akory lay ratsy. Zay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory lay ratsy. Zany nazay ny tenin'Andriamanitra. Zay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota. Satria nahoana? Satria miaina ao ambany fahasoavan'Andriamanitra izy. Nodiovin'i Kristy tamin'ny rany, nahatsapa ny fitiavan'i Kristy azy, ary dia fay tsy te hierika intsony izany fahotana izany. Fa raha ianao mbola milomano ao anaty fahotana, ao anatin'ny fahajejona, ao anaty fijangajangana, dia amin'izay fotoana izay, mandiny tena sao dia efa novonoinao ny fanahy masina izay ao anaty. Hoy mantsy ilay teny izay voasoratra ato amin'ny Tesalonianina 1:5,
Tesalonianina voalohany toko 5:7 manao hoe aza mamono ny fanahy, aza mamono ny fanahy. Misy ny sasany mba noraisiny ny fanahy masina, saingy no ny avy eo indrisy nataony tsinotsinona, ary dia namono ny fanahy izay tao anatiny izy. Ny faran'ireny olona reny dia ratsy noho ny voalohany, ary zany tsy maintsy andiniantsika tena mba tsy hamita tena isika, mba tsy hamita tena isika. Ndraolahy, mihevitra ny tenantsika ho tena manompo an'Andriamanitra isika. Raha diniana nery havana ilay voasoratra tao amin'ny Mateo toko 7 hoe 1:20-7, tsy olona jentilisa tsy malala an'Andriamanitra tsekory no ambara ao anatin'izany, fa olona tena mahalala an'Andriamanitra, tena tia an'Andriamanitra, tena manompo an'Andriamanitra. Raha ny fijery azy ety ivelany, satria tena ao anatin'ny aktivité amperinasa mamoaka demoni, manao asa lehibe. Zao anefa ny tenin'ny Tompo. Mateo toko 7:1-7. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao vazahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao vazahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao vazahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Ry havana, misy nge mandoa 10 karena mandrakariva kanefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra, tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Diniony amin'izany, tsy hoe rehefa manao anitsy ianao dia tena hitehaka anao Andriamanitra. Tsy azontsika tapena maso amin'ny vola Andriamanitra, fa mila fantarina inona marina ny fiainanao. Raha nomen'Andriamanitra vola ianao, inona no ampiasanao ny volanao? Nomen'Andriamanitra fahaizana ianao, inona no ampiasainao ny fahaizanao? Aza misy mamita tena, hoy ny tenin'Andriamanitra. Aza misy mamita tena. Evero ny amin'ny fiantson'Andriamanitra anao. Zany akory tsy milaza hoe ireo izay manao 10 karena rehetra dia tsy izy, so diso indray ny fiainontsika. Tsy zany fa misy olona manao 10 karena, mihoatra noho ny 10 ny azanao taony, kanefa milomano ao anatin'ny ditra sy ny fahajenitilisana izy. Fijangajangana, fanompotsamby, filalaovana ody, halatra, risoriso, etc. Tsy mety izay, tsy hidirana ny lanitra zany. Mila miambina isika, ary tsy eritreritra hoe ity fotsiny ny ano ataoko fa izaho manao anitsy sy roa. Tsy zany. Raha ohatra ngamba eo amin'ny fianarana ny resahana, dia tahaka izao le izy, manatrika
karazana taranja maro amin'ny fanadinana ilay mpianatra. Misy ny note éliminatoire 0. Ny dikan'izay dia izao: raha toa aza ka nahazo isa tsara izy tery amin'iretsy taranja hafa rere, nefa nahazo 0 izy tamin'ity taranja iray ity, dia zava-poana iretsy isa azony rehetrarehetraretsy. Fa iny 0 iny antsoina hoe note éliminatoire. Amin'ny fanadinana sasany moa dia 5/20, 5/25 ny sasany. Zay ny note éliminatoire. Arakaraka. Raha ohatra ka nahazo note éliminatoire izy, dia éliminé na inona isa azony tamin'ny hafa. Zay ny dikan'ilay izy. Tsisy hafa amin'izany le amin'ny fiainana kristianina ry havana. Anao mieritreritra hoe za mandofa folo-karena, tsara ny notinao tamin'iny taranja iny. Anao mieritreritra hoe iza mavita mivavaka, mamonjy fotoam-bavaka isaky n'izao tsy tapaka mihitsy, mahazo isa tsara ianao amin'iny. Ianao mety miteny hoe za tsy mba mantainga mihitsy, mahazo isa tsara ianao amin'iny. Fa ianao miteny hoe ny anahy fotsiny le mijangajanga mbola ataoko ihany. 0 ny ianao iny, note éliminatoire iny, ary tandremo fa nananarany tompo mafy, satria ny fahotana rehetra izay ataon'ny olona ozy dia iny ivelany tenany ihany, fa mipijangajanga kosa manota miatra amin'ny tenany. Korinthianina 1:9-9 koa aoka retsika, tena anara-dia ny tompo, anaiky ny tompo, anao ny sitrapon'ny tompo amin'ny fotoana rehetra, ary tsy anao adaladala, fa tena anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina, araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 12:12 ny 15. Mila ny fanavozan'ny tompo isika, mila ny fanavozan'ny tompo, mila ny tena fijoroana ho miara mila ny Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra. Mila mihitsy isika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy izay mahafinarinaritra antsika sy moramora tao, na izay metimety amintsika fotsiny, fa izay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetra. Dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavelomantsika, ary dia tena ho faly amintsika Andriamanitra. Ry havana malala, aza misy mamita tena hoy ny hafatra androany. Dinio ary ndrao lahy, voasitona any amin'ny tsy izy ianao. Ny sasany zany ene lozany mieritreritra zava-pony, lozany andro sy volana ary taona, araka ilay teny atao amin'ny Galatianina. Zay no tandremany fatratra. Hoy ny fitenin'ny tompo ato amin'ny Galatianina 4:10 hoe sy 12, andro sy volana sy fotoana ary taona ny tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo fa ndrao dia ny sasatra foana taminareo.
ry havana evero ary ny amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra, avozo ny fanoloran-tenanao ho an'ny tompo, mba tena ho miara-mila an'i Jesosy Kristy, vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra ianao. Ivavaka sika dia ho tohizatsika amin'ity hira ny mpiandro vavolombelon'i Jesosy Kristy, avozo ny foko ity. Izany vavaka izany amaranantsika ny fandarana. Tompo, tsy andalo foana ny izany teninao rehetra izany, fa maka lalina iorina mafy ao anatin'ny fonay. Hitandrona ny zahay mba tsy brioka, mba tsy voana, fa tena anarany anao. Ny anao ny sitraponao any no zava-dehibe aminay, ary izay rehetra fahotana hiasa ao anatinay ny ianao, ka hankahala fahotana izay ry, na karazan'inona na karazan'inona. Ianao mihitsy no ahatonga anay tsirairay tena ho mpanao ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Soratra Masina ho an'ny mpianakavy.
radio vaovao mahasoa totosain'ny mpanoko vavin'Andriamanitra Marc de Herve.